Mangaja dia hahazo, mety afa dia hahita, mandodina dia hovihana ianao. Notsindriky tsara ilay feo hoe hahazo, hahita, hovihana. Satria misy dikany be ireo amin'ny fanahinao, indrindra amin'ny saina raha ao amin'ny resaka ara-panahy. Ireo no tena ampianarina anao sy mila hainao tsenjery raha amin'ny resaka finoana. Maro ianareo no mivavaka, mangataka amin'ny karazana entité tsara na ratsy, na ireo anjely, arkanjely, Andriamanitra, Zanahary, Jesoa na Jesosy izay antsoinao azy mety daholo, sainga ireo anarana ireo izay antsoinao azy dia manana ny heriny tsirairay avy. Maro amin'ireo no mangataka nefa tsy mahazo, maro amin'ireo no mitady fa tsy mety mahita izay tena ilainy na tojo izay tena tiany. Ny mendrikanao ihany no tonga eo alohany. Mangataka ianao fa tsy mahazo, mitady ianao fa tsy mahita, manomboka kivy ianao, mametra-panontaniana ianao hoe inona amin'ny zavatra tokony tsy mety, na hoana toa mifanohitra amin'ny tiako no tonga amiko. Misy no efa mahafantatra ireo lalàna ny abondance, lalàna ny univers, la loi ny l'attraction, na la loi de l'assomption, nefa mbola tsy mivoatra ny fiainany. Mahazo izy fa kely ihany, na antonony hazony fa tsy mahazo ny abondance na ny mioapapana. Misy aza misy an'ireo milaza azy ho coach izay mampianatra nefa tsy manana izany abondance izany, tsy manana akory na tsy miaina akory eo anatin'izany harena mioapapana izany. Azavaiko aminao mikasika an'izay ary izarako fomba tsotra faran'izay tsotra ianao hanovanao ny fiainanao. Alohany anazavako azy aloha, azalany andro amin'ny politika na ny sosialy, na ny fanenjehana ny fitondrana, na ny fanjakana fa mandany ny energinao amin'ny tsy misy dikany ianao. Olona mbola tsy vonona ny hiovy ianao ny dikan'izay. Olona tsy mbola vonona hanova ny fiainanao ianao raha izany no andrasanao. Ny eritreritra na ny feo, ny eritreritra dia voa afafinao. Ny sary na feo izay foron'ny mentalanao dia vokatra n'izy roa ireo dia ny voa na afafinao tao an-tsainao izay lasa sary sy feo ny foroninao tompony ihany ary ny feo mivoaka amin'ny vavanao izay baiko nomenao ho an'ny vatanao mba hinjinja ny voa izay nafafy ny sainao. Mino hoe efa maro aminareo mihaino sy mijery ahio no efa nampiasa teknika maro tamin'ny fanaovana manifestation, efa nanao ny affirmation positive, karazana rituel samihafa, rituel manaraka ny volana isaky ny tsinam-bolana na volana fenomana na zavatra ohatrin'izay, mandeha mihitsy manatona mpanandro ny sasany. Ankoatrin'ireo rituel maro ireo dia ianao irery ihany anefa no namboly tao an-tsainao no ny eritreritra na dia ny teny ny tokony hatao aza ilay mpanandro na lianao dia ianao tompo-tena ihany no mamafy ny voa ao an-tsainao. Mamorona ireo sary sy feo ny loko ny fanirianao ao an-tsainao ary mbola ny tenanao ihany koa no mibaiko ny vatanao avy amin'ny alala ny vavanao ka eto ny fanontaniana mipetraka hoe inona no tsy ampy? Efa nataoko daholo ny rehetra, na raha ako atsaka ny sandavana ny teknika rehetra, ny teny tokony ho tenenina rehetra, fa inona indray no tsy ampy, na hoana toa tsy mety tonga izay ilaiko ary toa tsy mety miova ny fiainako fa ny mifanohitra amin'izany aza no misy. Mandeha indray ny sasany eny amin'ny tabajotra maheno hoe ampiakaro ny vibration na ny énergie positive anao dia manaraka n'izay zavatra rehetra. Te hivoatra, hovaina ny hira ianoina, hovaina ny film jerena, hovaina ny rehetrarehetra mba mpivoatra ny fiainana. Nefa mbola miverina amin'ilay fanao teo aloha ihany. Mangataka dia hazo, dia miverina mangataka ianao, manao visualisation ianao, manao imagination miaraka amin'ny fivavahana na affirmation positive, mandeha any am-piangonana tsy tapaka mihitsy ny azy, manao rakitra satria misy ilay teny hoe izay manome mahazo, omenao aza betsaka kokoa nefa ianao sady tsy mahavoaray, sasatra ny miandry, ny manome an-tsitrapo tsy mahavoaray mihitsiny. Miasa aloha ianao, fa vao mainka tsy mety tonga ny andrasana, tampoka eo rehefa tsy mivaky loha ianao dia manomboka tonga tsirairay ireo zavatra nandrasanao. Izay no mitranga ho an'ny olona mampiasa karazana teknika ary nisy teknika iray tamin'ireo nampiasainy mety taminy ka nanome azy toetra. Nisy ny prise de conscience tao anatiny ka nanome azy toetra ho mpandinika, ho lasa observateur ny zavatra misy eo aminy ka tsy namakiany lohatsony zay zavatra tonga eo aminy ka natonga ny lâcher prise naturelle izay niantra tamin'ny fiainany.
lasa tsy niandry fotsiny izy na koa mitsara ny tenany hoe nahoana no ela na tsy mety tonga ilay faniriany avy amin'izay dia nisy ny lâcher prise dia tonga ho azy ny zavatra nandrasany ary tonga mioapapana toy ny lay nandrasany nangatahany azy ny tonga eo aminy. Eo ny lâcher prise na ny gratitude ireo izay malaza fa rehefa manao ireo ianao dia malaky mahazo valiny amin'ny univers. Miresaka univers ianao fa izany univers zany ane ka ianao ihany. Univeranao ihany no resahinao. Tsy mikambina amin'ny univeran'olona hafa mihitsy ianao fa tsy maintsy ny univeranao no karakarainao sy tsikirainao saingy manampy sy manome valiny sy hery anao ankolaka tsy fantatrao ireo olona rehetra manodidina anao ireo, indrindra ireo olona mifanerasera aminao akaiky arakaraka ny fangatahanao dia manampy ireo zava-boahary rehetra mitovy vibration aminao mba hitongavana ilay zavatra nangatahinao na tsy hitongavan'ilay zavatra nangatahanao. Manampy ireo olona ireo amin'ny fahataterahan'ny fanirianao na amin'ny fanakanana ny fanirianao. Azavaiko tsotra izay. Raha ohatra ambony ny vibrationnao dia mazava ho azy fa izay ihany koa ny vibration azonao avy amin'ireo zava-boahary mitovy vibration aminao. Raha ambany ny vibrationnao dia mitovy amin'izay ihany koa ny fanampian'ireo zava-boahary ireo anao isika raha teo interconnecté. Eo ihany zany rehetra zany fa ny tena important dia ilay hoe mangataka. Nampianarina mangataka isika, fataro fa matoa ianao mangataka dia tsy manana. Tadidio ihany koa ny teneniko itery amboalohany hoe ny feo ny eritreritra dia voa afafy na graine, ny vava dia baiko. Nefa kosa amin'ny mahabaiko azy zay dia ny mifanohitra amin'izany no zava-misy ataontsika isan'andro. Lasa en mode de peur isika, izany hoe mode tahotra lava isika. Matahotra ny baiko ny eritreritra sy ny vatana. Nefa io vatanao io, eritreritrao io dia anao irery anty, ary io vatanao sy eritreritrao io ny olona sy zavatra, ny entité tianao indrindra ary tsy hamitaka anao indrindra eto ambonin'ny tany. Koa hoana mahatonga anao hatahotra azy. Ny saina dia efa natokana ho baikona, ary zany mahatonga ny olona hafa afaka mibaiko antsika. Izay no zava-misy amin'ny fiainantsika ato anaty ny système iainantsika. Ny programme nampianarin'ny système antsika dia ny saina no mibaiko ny vatana. Ny tena marina nefa dia ny mifanohitra amin'izay ny tokony ho izy. Ny vatana no tokony hibaiko ny saina satria ny saina dia natokana ho baikona, ny saina dia mandefa information fotsiny ihany. Tsy mahatsapa fijaliana na fahasambarana ny saina fa information fotsiny ihany. Ny vatana no manome baiko ny saina avy amin'ny alalan'ny feo maniraka ny saina hamafy voatsara na voaratsy ary maniraka ny saina andefa ireo information amin'ny taova rehetra ao anaty. Izany no mahavoafafy azy. Information alefa ny saina ao anatin'ny vatana, ao anatin'ny taova rehetra ao anatinao. Mamoa ireo voa ireo avy amin'ny alalan'ny zezika energetika izay fihetsika toetra, fomba feritreritra, fomba fiakanjo, hira henoina na koa ronan-tsaro hitan'ny maso na fihetsika hitan'ny maso izay ataon'ny vatan'olona hafa na izay ataon'ny vatanao en action, izay ilay image en action, ilay imagination nataonao tamin'ny anao mbola namboly ireo graine atao anatin'ny lohanao. Raha nangataka ianao dia tsy nisy voa nafafinao tao, fa voa nafafin'olona no andrasanao ho tonga aminao. Izany no mahatonga anao miandry lava. Raisitsika ohatra mekohatra anankiray ianao, mangataka 10,000 ianao dia maheno ilay hataka ataonao ny univers, mety hanome anao izy saingy tsy 10,000 no omeny anao fa ambanin'io na mety ho ambonin'io ihany koa miankina amin'ny tatsaky ny vibration anao. Fa ny vibration mangataka dia olona manana fréquence de manque na olona ao ambany ny fréquence no manao izany. Ambany dia ambany ny fréquence n'ilay olona ka ny fréquence ny hataka no misy aminy sy iainany dia ny fréquence ny tsy fisiana na ny fahabangana no iainany dia ohatra izay ihany koa ny zava-misy aminy. Raha toa kosa ka fréquence ny baiko ilay olona dia fréquence ambony azy izay satria matoa isahy mibaiko dia fantany fa azy ireo zavatra manifesteny sy materialiseny ireo ary fantany fa efa ao aminy ary mendrika azy ka baiko no omeny na koa information ny baiko no omeny ny saina mba hanaparitaka amin'ny taova rehetra na amin'ny univers ny ao anatiny mba hivoaka ity ivelan'ny univers extérieur ireo zavatra
baiko nalefan'ireo mba hivadika ho matériel. Zany hoe matérialisation no ataony eto fa tsy manifestation intsony. Zavatra samihafa tanteraka ireo saingy ireo no mahatonga anareo tsy mandrosa amin'ny fiainana. Tsy mety tonga aminao izay irinao. Faniriana zany dia désir. Maniry midésira zavatra. Midika zany fa zavatra tsy eo aminao no irinao. Mila tonga eo aminao izay zavatra tsy riritinao iny. Mila manao effort be ianao vao mahatonga iny zavatra no tsy riritinao iny tonga eo aminao. Nefa ny tena izy dia tsy tokony manao effort betsaka ianao vao tonga eo anohanao ny mendrika anao. Ohatra, raha maniry zavatra ratsy amin'olona ianao na aminao dia haingana be iny zavatra iny zavatra negativa iny tanteraka. Tsy mampiasa effort akory ianao. Nahoana ianao mila mampiasa effort be amin'ny zavatra positif ary. Mitombina zany satria ny état d'esprit-nao sy ny fréquence vibratoire ny vatanao izay négative na ratsy na basse fréquence na tahotra izay eo aminao dia tsy maintsy izay no tonga aminao. Nampianarina affirmation ianao sous forme positive nefa dia affirmation négative be no nampianarina anao sy nasaina hainao tsy anjery toy ny hoe il faut souffrir pour être belle, mila mijaly vao mahazo ny tsara, ny atsembohanao ny hinananao, mitrongo vao homana, mangataka amin'ny zanahary fa azonao izay ilainao, na ataontsika hoe hataon'ny sasany sangisangy na fanozonana izay ilay hoe mitrongo vao homana dia tadidio fa ianao mampiasa iny teny iny ihany na mampiasa io teny eo amin'ny commentaire no miaina izany zavatra izany. Ny teny mivoaka ny vavanao dia baiko homenao ny sainao sy ny vatanao. Ireo affirmation ratsy izay heverin'izy ireo fa ampirisikanao hiasa sy andany hery mba hiavian'ny soa aminao saingy mifanohitra amin'izany no misy tonga aminao. Miasa mafy ianao saingy ho an'ny système. Ny atsembohanao ny hinananao dia lasa ny système ny akabeazany karamanao. Mandoa latsakemboka maro dia maro ianao, latsakemboka maro isan-karazany. Mandoa hofatrano ianao, jiro, rano, sakafo izay tsy maintsy hovidinao ireo. Tsy maintsy mamoaka vola anao ary vola avy tamin'ilay atsembohanao asa nataonao iny ihany le karmanao na le karamanao iny ihany no andoavanao ireo. Nefa ireo rehetrarehetra nalohanao dia tsy maintsy miverina any amin'ny système satria azy iny hainy ny kodiny vola fa tsy maintsy miverina any aminy iny. Aizany ianao amin'izay nefa ny vatanao sy ny sainao ny herinao irery ihany no nampiasainao na hitanao iny asa iny na zahoanao io karma sy io karma io. Nefa ireo azonao dia miverina any amin'ilay système. Ny feon'ny eritreritra dia voafafy, ny feon'ny vava dia baiko. Tsy nampiasa hery ianao nanao ireo dia tokony tsy mampiasa hery toy izay ihany koa ianao mahazo ny positif. Fantaro fa izay anao dia tonga eo aminao maimaim-poana tsy mila hery. Matoa ianao maniry dia fantatrao fa anao iny zavatra irinao iny. Tianao iny zavatra irinao iny nefa ahoana amin'ny fomba hitongavany aminao sans effort raha toa ka anao tokoa iny. Raha toa ka tena mino anao fa anao iny zavatra irinao sy kasainao iny dia midika izay fa tsy maintsy tonga eo aminao iny ary afaka mibaiko ny sainao ianao eto mba handefa information hamboly ireo voa mifanirianao amin'ny univeranao ao anaty hoe fantako fa ity zavatra iriko ity dia ka vonina zaho ny handray azy ampitiavana be ary vonina koa zao ny hizara amin'ny hafa mba hiarahako mifaly amin'ny univers no ity faniriako izay tanteraka ity. Fantako fa ho tanteraka ny faniriako na mbola tsy eto alohako aza satria fantako fa io ary mendrika ireo ka misaotra sahady ny tenako sy ny univers zaho. Izay no teny mila haverinao matetika dia ny farany zezika homeny ireo fangatahana ireo dia hadinoy iny rituel tsotsotra na iny affirmation positive iny fa ny hataon'ny vatanao manomboka eto ny tena fanalahidi ny voa izay nafafinao. Manana fahazarana manao akanjo marevaka, mianoa hira ambony fréquence na tononkira ambony fréquence mifanandrify amin'ilay fikasana ataonao. Hovay ny namana manana ny maizy azy na koa raha tianao ny namanao nefa tsy mitovy ny vibrationnao ary mifanohitra ny fréquence-nareo roa dia afaka taritinao izy hiova vibration. Miova ianao aloha dia manaraka miova ho azy ny vibration na ianao mihitsy no mitantana azy mampianatra azy hiova. Ireo fihetsika ataon'ny vatanao ireo no lâcher prise. Diso be ny fieritreretan'ny sasany amin'ilay hoe lâcher prise dia mila manao visualisation, méditation, tsy izay no atao hoe lâcher prise.
fa ireo fihetsika ataon'ny vatanao asa ataon'ny vatanao ireo natao hoe lâcher prise. Afaka mandeha manao sport, mandeha tongotra, milomano, drindrandrindra amin'ny ranomasina ny tena tsara. Izay zavatra tianao indrindra hatao no atao hoe lâcher prise mba tsy eritreretan'ny sainao indray ilay asa nataon'ny sainao teo iny sao hanimba ny énergie ny voana fafinao ary hahataraiky azy na koa hanakana ilay fanirianao. Ny afaka ny lohanao no lâcher prise ihany koa dia fisaorana. Mila manao fisaorana sahady na dia tsy mbola mivaly aza ny nataonao dia misaora. Izay midika fa fantatrao fa tsy maintsy hazonao ilay nirianao. Ny fisaorana dia toa ny sonia. Ovay ny fomba fieritreretana, ovay ny fomba fihetsika, toetra, fiainana. Te ho mpanan-karena ianao? Mila manomboka ao an-tranonao izany fanalana harena izany. Esory izay zavatra fantatrao fa mampahantra anao na mahafadiran'ovana ny fiainanao, izay zavatra rovotra, izay zavatra simba tota ao aminao dia voay, fa arakaraka ny amoanao ny zavatra tota no hidirany zava-baovao ao aminao. Ianao te hanan-karena, moa ve ao anatinao ve mahatsapa hoe manan-karena ianao? Dinio aloha izay, sao feno alahelo ao anatinao, feno lonilony, feno aretina, feno fialonana, feno fahatezerana. Ny antsoinao hoe arena dia tsy ny vola irery ihany na koa ny fiarana trandro. Ireo dia tsy afaka entinao miaraka aminao rehefa vita ny mission de vie-nao. Ny atao hoe arena dia hery, fahaizana, fahasalamana, tanjaka energetika sy fizika ary materiel ilainy vatanao io amin'ny maha matiera azy. Ireo rehetra ireo dia ao anatinao. Fiainanao tena izy amin'ny mahanao avy amin'ny alalan'ny fanahinao sy ny ainao. Ireo arena ilainao, hery ilainao, fahasalamana ilainao, tanjaka energetika ou fizika ilainao dia efa ao anatinao. Izay maha-matérialisation azy. Ovay ny fomba fieritreretana, ovay ny fomba fihetsika, toetra, fiainana. Ovay ny fomba fisainana. Mahazatra kokoa ny olona ny mamboly tahotra, hakiviana, miteny tahotra, fialonana, fijery ratsy ao an-tsaina, fahasarotam-piainana, fahantrana, fahabangana sy ilay hoe aleo ho amin'izao fa iova ihany io indray andro any. Mora amin'ny saina mieritreritra zavatra ohatran'izay sy amin'ny vava miteny zavatra ohatran'izay, fa raha ny zavatra pozitiva kosa sy resaka fitiavana na ny resaka gratitude, fisaorana na fialatsiny na ny pardon dia sarotra amin'ny vava sy amin'ny saina manao an'izay. Oviana ilay andro resahanao eto. Fantatrao ve hoe oviana ianao mamerina io vatana io amin'ny matière? Raha toa ka vita tampoka aoriana ny tenenanao iny teny iny, ny asanao na ny mission de vie-nao eto an-tany, dia amin'ny fiverenanao manaraka indray ianao vao mety hiverina hangataka indray ary mety hahazo ilay zavatra nirianao nangatanao, satria izay ny fréquencenao farany ary izay ihany koa ny voana fafinao farany talohany nahavitanao mission de vie-nao ka amin'ny fiverenanao manaraka indray nao vao injijana fafinao. Mila mitandrina amin'ny teny alohan'ny vava. Mila mitandrina ihany koa amin'ny sangisangy satria ny saina dia tsy mahalala sangisangy. Ny abondance dia harena mioapapana. Raha ny harena mioapapana no tadiavinao dia tonga aminao izany raha izay ny irinao sy tianao sy mendrikanao. Ireto misy teny tsotra nefa mahery sy matanjaka indrindra mba hanova ny fomba fisainanao. Vonina handray ny toerana misy ahy aho anio. Raisiko pitiavana be ireo zavatra mendrika ahy. Misaotra ny univers ato anatiko ao anio ary vonina manome fisaorana ny univers ety ivelany aho izay ikambanako amin'ireo zavaboahary rehetra satria fantako fa ahy ireo ary mendrika ahy ireo ka misaotra ny tenako aho. Averimbereno tsapan'ny vatanao ny émotion n'ireo teny ireo mba hampikampana ny sainao, hisaligner ny sainao sy ny vatanao ary ny fanahinao ampiova ny fiainanao ireo. Mila mianatra mibaiko ny sainao ianao, manome baiko ny zavaboahary manodidina anao ianao. Mila apetraka ao amin'ny toerana tokony misy azy ny tenanao fa tsy ho ambanin'ny hafa. Ny saina tsy tokony ho ambonin'ny fanahinao sy ny vatanao. Mila miaraka ireo mifanaraka misaligner. Ialao lavitra io miandry lava homen'olona io, na izany univers na izany olombelona. Ianao ny mpamorona, ianao ny tompony. Ialao ilay mode de survie efa ao anatinao daholo ny fanalahidiny rehetra. Raha toa ka marary ianao dia efa ao anatinao ny mifanohitra amin'izay ka aleo ny mifanohitra amin'izay tsy tianao no averimberinao ao an-tsainao. Ohatra, raha te hiteny ianao, marary zaho zany, ovay hoe tsy salama zaho zany. Ohatra ny tsy salama zaho zany anio.
Izay ihany dia ampy satria ny inconscient dia tsy mahafantatra ny négation na ny négatif. Ilay hoe tsy salama eto tsy fantatra ny inconscient zany hoe tsy na tsia zany, fa ny heniny dia ny hoe salama, zay ny fantany. Dia izay salama zay no information aparitaka ny any anatin'ny vatanao dia izay no mipitraka, dia mitombona aminao ilay fahasalamana eto. Tsy salama zao zany dia mipetraka ny fahasalamana. Manome fotoananao indray manaraka. Veloma.